hatramin'iseo zany amin'izao fotoana zao dia efa manana plateforme tsika migérer an'io paiement na bourse io fa saingy kosa manana olana kely tsika any amin'ny fomba fikarakarany université an'ilay ataontsika hoe liste validé satria zany iny liste validé iny zany no tokony anaovan'ny enseignement supérieur ny engagement. Iny liste validé au niveau de l'université iny no anaovana ny engagement ho an'ny enseignement supérieur, iny no anaovana ny création ana compte au niveau an'ilay plateforme IPN ny bourse, ary iny liste validé iny no i-préparen'ny ministère de l'économie et finance ny ordre de virement mandeha makany amin'ny poste rehefa validé ny présidence ilay demande d'engagement. Raha ny calendrier zany napetraka zany dia hoe zareo mangataka hoe hatramin'ny faharoapolo ny volana marsa no ovitain'zareo le izy dia anao liste anao an'ilay commission zany zahay ao amin'le liste validé, zany hoe raha tratratsika amin'ny faharoapolo ny volana mars le liste validé vita zany gestion de passage, tsisy doublon, tsisy ninina ntsony dia vinavinaitsika hoe 5 à 30 andro aorinan'izay raha manaraka ny procédure normale ntsika, satria zay le izy dia antsika zany vo afaka mamoaka ny calendrier de paiement. Nanomboka tamin'ny 9 novembre nefa nanomboka le relance zany nataon'ny MNDBT miaraka amin'ny enseignement supérieur nakany amin'ny université hoe tokony mandefa n'ilay liste validé zareo. Nangataka fepotona moa zany zareo satria hoe vokatry ny fahatarany fivoahan'ny résultat sy ny fahasairanana zany eo amin'le fanaovana inscription dia nangataka fanemorana ny 9 novembre io zareo. Nanao relance indray ny enseignement supérieur ny volana décembre dia mbola tsy vita ihany lay liste. Nandefa relance ny enseignement supérieur ny volana janvier dia ny volana février zany vao nanao commission ana bourse ny université. Amin'ny androany fahafolo marsa mbola 520 ihany ny vita, zay le izy. Ka io zany tokony andetanana ny scolarité hoe mba avitao ilay liste validé, zay le teniko hoe liste validé io zany hoe les gestions de passage zany tokony vitain'zareo ary vérifiena tsara hoe mifindra marina le akizy na redoublant le akizy zany.